Seny manilika andraikitra any amin'ny sefokotany. Maro karavaromanana tsy maintsy mipotra ny marina momba ny fifidianana. Lesoka tamin'ny fifidianana ny Seny ny tomponantoka hoy ny député Alain Ratsimbazafy. Ty resaka fifidianana zay nataontsika tamin'ny fafito amby roapolo volana novambra lasa teo ty tamin'ny alarobia lasa teo zany tsika zao androany azoma. Betsaka ireo olona zay miantso amin'ny telefôna ary mitondra ny porofo ary indrindrindrindra tonga manatona amin'ny QG au Bel Air. Dia eto dia mbola milaza aminareo ihany ry vahoaka malagasy zay monina sy mipetraka eto Antananarivo. Ity ho an'ny capitale Madagasikara ary mponina eto tsy hoe tsy mahalala fa mahalala tokoa izy. Dia tamin'ny andro zay nataon'ny candidat Rina Lalana faharoa nataony omaly izy io dia tonga be hoe ny olona nitondra an'ireo porofo. Ohatra ny ray aminareo zany dia ity zao misy bulletin unique précoché. Bulletin unique précoché ty laza aminareo zany fa tena misy ny zavatra tsy manjary teto. Ray zay faharoa manarakarak' zany ny lisam-pifidianana. Nilaza koa ny teo fa hoe araka ny lalàna dia tsy hokitihana mihitsy ny lisam-pifidianana zay natao tamin'ny fifidianana zay solobavambahoaka na ny député. Nefa dia mbola mazava miariary be zao fa nikitihana lizy. Afaka manana porofo an'izany izahay. Dia ianareo zay manana porofo na iza ka mahatsiaro tsara fa hoe manana andraikitra sy adidy amin'ity firenena ity tsa hijoro amin'ny fahamarinana tongava nareo dia eto daholo ny karaha-pifidianana eto daholo dia porofo anananareo any na tonga mifidy anao na tsy tonga mifidy fa manana porofo dia tongava mba tena mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy afaka androso mihitsy ty Madagasikara ty raha tsy mijoro amin'ny fahamarinana voaka malagasy. Tsy afaka androso mihitsy sika raha tsy mampiseho mponina eto Antananarivo fa hoe tia ny fitaratra ary efa fitaratra Madagasikara zany alainy any amin'ny faritra tahaka ihany koa. Ka dia tongava nareo dia mbola samy laza aho fanikitihana ny lisam-pifidianana tamin'ny députation ary dia novaina ohatra misy ireo candidat any amin'ny faritra zao dia fa misy milaza zany ihany koa porofo zany fa tsy eto Antananarivo reny fa dia neto aloha zany no tena tiako asiana resaka satria eto ny akaiky dia tonga au Bel Air dia mitondra an'ireo porofo reo. Ty laza zany fa tsy tomomba anaraka ny tokony heverana azy ny fifidianana ary tsy mendrika tsy sazy avoaka n'Antananarivo intsony zany dia heverinao fa angina moa zay dia eo filazana hoe ambany dia ambany ny tany mpifidy eto Antananarivo tsy marina zany. Nisy nesorona atao anatin'ilay lisam-pifidianana dia nisy nampiana zay tena tiana nampiana azy ihany. Nisy olona tao fotany moa dia nilaza mihitsy hoe dia tena tsy navela tato aminay intsony na dia ireo le archive fa dia nentina daholo. Ka dia tongava daholo nareo mitondra zay porofo fa tsy ho amelantsika ty raha tsy mipotra marina foana ary sarotra miady marina. Ka dia tongava ry vahoaka malagasy tongava ry mponina Antananarivo tena miantso anao tena miantso atsika izahay fa hijoro hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana. Zay no ataoko antso. Fa momba n'izay ako ny fifidianana izay hatrany taorian'ny hetsika miendrika fitokonana izay nataon'ny olona teny amin'ny commune Anosizato Andrefana tamin'ny omaly dia namory mpagnano gazety ny lehiben'ny fokontany maromaro tao anatin'ity commune ity ary nitondra fanazavana manoloana ny zavanisy tamin'ny andro ny 17 novambra lasa teo iny. Horatsika ny andindiny izay tateriny Germaine Omenjanahary sy Tahiriny Aina Ranaryniriny. Ny aiky ireo fokontany miisa 7 ao amin'ny commune Anosizato Andrefana fa isan'olana goavana izay niteraka savorovoro nandritra ny lasabato ny fisina anaran'olona miverina na tsy hita ao anatin'ny listra saingy nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo izay natao teto Madagasikara. Ny didy avoakan'ny Seny samy mahafantatra ny vahoaka malagasy zany fa ny olona rehetra izay tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana na izy dia tsy afaka hifidy. Dia izay fotsiny anavy satria misy maro ireo olona laza sy mijoro hoe zay tsy afaka mifidy, zay tsy afaka nanoatra an'izao, zay tsy afaka nanoatra an'izao. Lehilahy anankiray zay dia izy ny tonga voalohany teo. Ny anazy ny tonga dia nizavaina aloha ny karapanondrona. Izy tsy nanana karaha-pifidianana. Dia rehefa avy eo izy nitenenina hoe tsy ato ny anaranao.
de tehitra be izy de nitenena andana aloha misava amindreo eto any amin'ny tsirairay bureau de vote tsirairay ny karatrao tsy nahita tany izy de mivoaka tao de tehitra be mihitsy. Mazava ny voalazan'ny lalàna fa tsy azo ny filohan'ny fokotany ataony mikitika ny lisam-pifidianana saingy izay voasoratra ao anatin'ny lisitra ihany no afaka mifidy. Ny liste électorale tsisy idirany chef fokotany mihitsy fa ny CENI no tompona andraikitra amin'ny liste électorale io. Raha mbola ilaza exemple anankiray indray azo zao ohatra hoe ao amin'ny salle 5 izy ao anatin'ny kara-pifidianana nefa rehefa tonga izy ifidy de tafafindra izy any amin'ny salle 4 mananjo fidy foana zany le olona. Tsara moa ny manamarika fa nisy ny etsika mendrika fitokonana izay nataon'ireo mponina niaraka tamin'ny kandida izay ndrotsaka ofidiana teny Anosizato Andrefana manoloana ny fizotra ny fifidianana farany teo iny. Tsy afa-miala ny CENI manoloana ny tsy fahatomombanana rehetra tamin'ny fifidianana izay natao teto. Tsy voandràn tokoa no nahitana olana sy lesoka ireo fifidianana izay natao saingy tsy nisy ny fandraisana fepetra sy ny fanarenana ireo lesoka ireo fa mbola gaboraraka atrany ny fifidianana. Tsy madio ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo voalohany dia niainga tamin'ny lisam-pifidianana izay nakinina tamin'ny CENI izay hitantsika ny tsy fahatomombanana satria maro ireo olona izay mitaraina amin'ny hoe efa nifidy tamin'ny filoham-pirenena ary nifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nefa tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana iny. Ao ihany koa ny hoe anaran'olona miverimberina na misy fotsiny ny ataontsika hoe fahasamihafana kely amin'ny anarana ohatra ny anarana mitovy fa ny fanampina anarana no samihafa numero kara-panondro mitovy ireny rehetrareny dia efa nametrahana fitarainana tamin'ny CENI tamin'ireo fifidianana teo aloha rehetra kanefa dia mbola miverina zao. Hita zany fa tsy mahavita ny asany ny CENI eto amintsika. Miteraka olana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fametrahana mazava ny tena safidim-bahoaka. Ny tsikaritra dia manomboka miraviravin-tanana ny malagasy. Fatatsika tsara ngamba ny tahan'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana fa dia ambany dia ambany. Izay dia efa midika sahady amin'ny hoe efa fahalaina ny vahoaka malagasy hiatrika an'izany fifidianana zany satria tsapany ny tsy fahatomombanana samihafa isaky ny fifidianana. Eo ihany koa ny karazana alabato samihafa mandritra ny fifidianana ka very asina loatra ilay safidin'ilay vahoaka malagasy na ny zoany mihitsy ny voahitsakitsaka satria matoa atao zany fifidianana zany dia tokony ho safidim-bahoaka. Miantso fitoniana ho an'ny rehetra moa ity solombavam-bahoaka izay lany tao amin'ny distrikana Tsimondrano ity ary nanamafy fa ilaina ny fikarohana ny tsy mety sy ny lesoka rehetra miaraka amin'ny pirofo ataon'ireo kandida pirotsaka tamin'ny fifidianana teo sy ny vahoaka malagasy. Fa araka ny fanambara taminao teo dia misy fiavahany kely ny vaovao izay atolotra amin'ity niany ity. Ny vahiny voalohany izay horaisika ato anatin'izao vaovao zao dia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny ato akavanako ato misy ny député Fenora Lambomanana lany teo amin'ny boriboritany fahatelo ary ato akavia kosa no misy ny député Fetra Ralambozafimbololona izay lany teo anivon'ny boriboritany fahadimy. Iresaka momba ny ireny tsy fanarahan-dalàna sy ny lesoka ary ny zavanisy tsy araka ny tokony ho izy tamin'ny fifidianana tamin'ny alarobia teo iny isika. Miarabanareo tonga soa ato amin'ny vaovao. Miaraba ny Lorette dia miarabampijery. Ya, misy ny tsara fantatra nareo ihany koa solombavam-bahoaka mahita tsara ny zavanisy any anivon'ny boriboritany izay mahalany anareo tsirairay avy teny. Ny tena hoe nisongadina zao dia hoe misy ny fikitihana ny lisitra izay nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teo iny. Aiza ho aiza zany zao ny raha hoe zavanisy teo amin'ny boriboritany fahatelo ohatra hoe fitiantsika vetivety. Raha ny zava-nitranga teo amin'ny boriboritany fahatelo dia mahalasa saina tokoa. Raha ny enony CENI tsika dia nanazava ny CENI hoe tsy nokitihana ny lisam-pifidianana. Ito ambany masoko manana lisitrana olona izay tao anaty lisam-pifidianana koa tamin'ny fifidianana députation lasa teo dia raha nijery ny lisam-pifidianana tamin'ity fifidianana ny mairie dia tsy tao ireo olo ireo manana taratasy momba zany. Dia te hisarika ka malagasy mihitsy
eritreretina foana ny malagasy ary eto dia miteny ho an'ny seni ary fandraisana ko azy a dia mieritreritra ny seni hoe rehefa mahantra ny gasy a dia eritreretina ho bado daholo zay fandraisako a ny zavatra misy ankehitr'io aza ataonareo an'izany a marina fa mahantra malagasy fa manana malagasy mahay marotsika eto amin'ny firenena tsy hoe mahantra izy a dia tsy afaka anao ininona akory fa amin'ny fotoana tsy ampoziny rehetra dia tsy maintsy hiteny io vahoaka io ary zay eo misy fotoanany a nanginy izahay ary tsy maintsy hiteny amin'izay zay satria efa be loatra ny tsy mety ka dia asa namako ato manana zavatra mbola ao ambara fa raha ny alo raha ny antota ny isa misy eto ambany masoko raha ny fijeriko azy dia zavatra betsaka no tsy mety ya izay aloha ny zava-misy a sy ny hoe faneho-kevitra avy amin'ny solombavambahoaka feno rahalambanana fa misy ihany koa no azo lazaina teny amin'ny boriboritany fahadimy andriamatoa député fetra rahalambizafin'olona momba n'izay tsy fetezana sy ny hoe lesoka nandritra ny fifidianana izay ary nisy fokotany mihitsy ara tena miavaka ny poiran'izay resaka izay teny amin'ny misy anareo dia nahitana satria tsy horesahako so fa nisy nitranga mitovitovy amin'ny teneny ny solombavambahoaka ny boriboritany fahatelo teo fa raha mahakasika anay manokana dia atao aminay a nahitanay ohatra hoe akafokotany anankiray atao foana aloha teneniko mihitsy anarana atao Ambatomainty ny ao Ambatomainty a dia hitanay ny lisitra marina misy ny namana miasa ao amin'ivon'ny fokotany misy ireo namana izay atao hoe tsara sitrapo manome ny vaovao anay ohatra fotsiny raha anao amin'ny fokotany a nala Ambatomainty io ao afovoany zany raha any boriboritany fahadimy dia raha atao hoe naretena teo amin'ny atao hoe 10 teo eo 7 sy 10 ny lisitra dia gagy ianao a fa rehefa tonga any amin'ny birao-pifidianana dia samy hafa ny lisitra izay ao anivon'ny fokotany sy ny hoentina ao anivon'ny birao-pifidianana eo misy elanelany manomboka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 5 izany elanelan'isa isan'ny mpifidy zany inona ny antony voalohany indrindra aloha zany a dia misy tsy fanarahan-dalàna tao zay tsy mahalala hoe avia izy io fa mifantatray araky ny teny namana solombavambahoaka amin'ny boriboritany fahatelo dia zay tsy miala amin'ny seni ny seni anisan'ny tompona andraikitra amin'izany zavatra zany satria le izy zany a tonga ny lisitra dia nanatro maso izay tamin'ny andron'ny fifidianana dia zao no nataon'le namana anankiray izay tsy azo avoaka ozy izy ny lisitra ao amin'ny fokotany fa tsy mitovy a amin'io lisitra ao anaty birao-pifidianana io ny androm-pifidianana izy no milazan'izany zay zany dia mana-pirofo filoam-pokotany io miteny io a zay aloha tsy tao Ambatomainty fa aloha toteneniko hoe tany Soavimasoandro tsy mivoaka ozy izy lisitra io a satria miatso telefônina maromaro dia zay ny taky fa avoa io afahan'ny olona mijery ny anarany mba hamora ny fandehanany any amin'ny birao-pifidianana zay tokony androtsahany vato tsy zay ny zavatra nataony fa hoe tsy azo avoaka izy satria samy hafa ty lisitra ity ahoana ny samy hafa an'io satria raha iarahantsika mahalala fa tamin'ny 5 ny volana me ny farany azony kitihana ny lisy-pifidianana zao nefitsika ny fifidianana solombavambahoaka natao tamin'ny tanterahana tamin'ny fa 7 ny volana me dia eo zany a pirofo mivaingana ary manaiky izy na tsy niaiky teo amasonay ara fa nikitihany io lisitra io matoa izy a sany lazanay an'izany be dia be zany ary misy koa ny lisitra ny zandroko iray tapo amiko ao anala mahitsy tanàna nitovy anarany izahay dia ifidy izy a dia zao ny zavatra mahagaga ny tompoko lahadadanay a dia atao hoe raha zafy tsy mialina ny anarany dia izy tsy manana prénom tonga tao amin'ny birao-pifidianana izy a dia asa nafatany hoe raha lahako na ahoana aloha za tsy mahalala fa ndia ifidy izy a dia ozy izy hoe tsy mety anao ty a fa numéro karapanondro marina ny anaranao marina fa ny anaran'ny ray aman-dreny a Christophe raha zafy tsy mialina ny anaran'ny dadanareo voasoratra ato amin'ny lisy-pifidianana zany hoe ny foronina zay mahita fa fanahininy zany tsy kisendrasendra ny zavatra any ka endriny ray ao anatin'ny maro zany a tsy miala amin'ny seni zahay tena tsy miala amin'ny seni a ho tompona andraikitra amin'ny vantana amin'izao zavatra ao ary ny farany miala tsiny manao hoe ny seni tompona andraikitra fa ny tena mampalahelo tsy mbola nanometsiny ny fanjakana zay ny zavatra heninay tamin'ny voavita ny fifidianana tsy mbola nanometsiny ny fanjakana fa ny mpanao politika ny société civile nomenitsina tsy mandray ny andraikiny ary ny fanjakana ao anatiny mba nandreva izy ary izy tena mikarakara zay nisy budget sy nretraretra ka dia marelo izay a tokony hoe mifantena petraka hoe mandra-paharovina no anaovanareo zavatra tena atao hoe tsy manjary raha zay ny azo ilazana azy a toy izao midika ve zany hoe mbola atokisana ve zany ny asan'ny seni dia inona zany ny antony ilana ny seni raha ho anareo solombavambahoaka ho anay manokana aloha raha ny zavatra nitranga nandritrizay fifidianana misy rehetra teto amin'ny fireneny zay zay nikarakarany seni mbola tsy mety ireconnaître ihany ny seni hatramin'ity ny androany hoe tsy vitanay ty zavatra ity
pasopasohany eo fotsiny le zavatra zay le mampalahelo eto amin'ny firenena. Rehefa misy zavatra mitranga dia ny tompona andraikitra tsy masahy mametra-pialana rehefa tsy vita ny andraikiny fa pasopasohana ezahina abadona foana ny malagasy. Tena eto todika na ho an'ny fanjakana mihitsy tsy manino. Atao rehefa tsy ilaina ny seny foanoany sady mandamy vola nefa tsy havita ny asany. Atao inona raha ny budget any seny fotsiny izay nijerevanay dia hoy hoe fandanim-potoana sy fandanim-bola ho amin'ny firenena raha zavatra tsy manjary ohatran'izao ny zavatra ataony. Inona zany zao no hoe dingana ho atao ny avy eo anivony ity satria ianareo mazava ho azy fa eo anivony antoko tiako Madagasikara. Inona zany zao dingana ho atao manoloana zao lesoka mitranga sy tsy fanarahan-dalàna betsaka be zao. Dingana atao moa zany dia maromaro fa ny voalohany indrindra ao anatin'izany dia manao antso izahay. Manao antso ho an'ny vahoaka malagasy, tsy ny vahoaka atao hoe mpanara-diny filora valomanana ihany fa ho an'ny malagasy tsy vaky volo mihitsy satria tsy raha raha ny tiako Madagasikara rery izy ity. Tsy raha raha ny pomba ny président Ravalomanana na mpanara-dia azy ihany ity olany fifidianana ity fa raha raha ny malagasy iray manontolo. Ka izao no antso ataonay atsika mianakavy. Tongavy ianareo raha misy manana pirofo miaraka amin'ny kara-pifidianana zay moa ny takiany lalàna. Ary mananteny izahay fa tsy toy ny nataony ny ACC tamin'ireny fifidianana ny fandimy teo ireny, zany hoe fifidianana filoham-pirenena zay efa nahitana lesoka, nahitana osoka sy ny teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Dia zao zany mbola mitohy ihany zany anatin'izao fifidianana communal sy municipal zao. Tongava re manatona ny ao amin'ny QG ny tiako Madagasikara zay ao ny fotoana fahatsika miona. Tsy midiky zany akory fa hoe miara-dia nareo na mitovy hevitra amin'ny fa ny zavatra iraisantsika dia hoe ahoana no ahafahantsika manambara pabe maso manam-pirofo fa nisy marina nosoka ka tsy nivoaka mpifidianana tsy tena safidy-bahoaka no nivoaka tamin'ireo fifidianana telo ny fandimika dia ho anareo zay manana pirofo tongava ao amin'ny QG ao Belera QG ny tiako Madagasikara dia miaraka amin'ny kara-panondro sy miaraka amin'ny kara-pifidianana dia ao tsika miresaka ao efa misy tompona andraikitra vonona andray anareo hitondrantsika ny rahantsika an'izany tsy sanatria nanao laingalainga nanao osika nanao iny isika fa tena ezaka hamoaka ny marina sy ny zava-nisy nandritra n'izany hoe fifidianana ny tanterahana farany tamin'ny afakomaly zany. Makasitraka anareo amin'ny rahalahy solombavambahoaka ny Madagasikara nandalo teto amin'ny vavaon'ny MBS mbola izy moa ny vahiny rehefa avy eo fa izao dia ho arahantsika indray ny vavao manaraka teny anivon'ny QG Belera dia misy ny afatra ihany koa izay natao ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara andeha ho arahantsika avy hatramin'izay. Taorian'ny antsoavy nataon'ny kandidarina Randriamasinoro ny amin'ny tokony hijoron'ny olom-pirenena izay noverizin-jo ka ny esorina tao anaty lisy mpifidianana dia nanamafy izany ihany koa ny filoha nasionalin'ny antoko tim Marc Ravalomanana androany. Tena nisy fikitiana ny lisy mpifidianana ary antsoina ireo olom-pirenena izay rehetra manana pirofo amin'izany mba ho avy eny amin'ny foibe Belera. Ny ariva teo ihany dia nirodorody ireo olom-pirenena teny Belera naneo fa vonina ny hijoro amin'ny fahamarinana ary aro ny safidiny. Mangetahita fahamarinana reto vahoaka marobe reto ary vonina ny anampy azy ihany koa ny antoko tim. Matoa manao antsoava aminareo ny voaka n'Antananarivo dia te ahita hoe mijoroa amin'ny marinareo. Mijoroa amin'ny marinareo. Azaka misy za fa sahidy tena mijoro tena zao misy zao zavatra misy. Satria zareo koa nazy hoe reo tadana korotana tsy mana-korotana zay tompo. Fa milaza zay hoe zay malaza tokony atao. Satria zay fa nandesahandreo dia avy amin'ny teninareo. Misokatra amin'ny olom-pirenena rehetra ny QG Belera andray ireo pirofo rehetra momba ity tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana ity. Raha ny tena hoe samy nosorandreny menaka tsy mandeha amin'ny fo, mandeha amin'ny saina tsara. Ary ny saina tsara rehefa manao zavatra, tsy tsika akory andeha ambony korotana. Fa mila manana pirofo fa rehefa misy kosa izay pirofo izay miala tsiny. Zay tsika rehetrarehetra tsisy natsikaritra mihitsy hoe misy numéro napetaka eny ambony eny. Ino ilay numéro d'ordre, ino ny lalana fifidianantsika. Raha tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tsika 400 dia lasa 409 tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo. Ino ilay hitana hoe niova tena ilay listre électoral. Article 03 décret 2019 1541 tamin'ny 14 août 2019. Io zany le décret mikasika ny
fiantsonan'olona ividy voalatsy anatin'ny article 3 io fa liste arrêté définitivement ozy zany hoe liste pividiana zany no faranana tamin'ny 15 mai 2019 no any manakely seul valide ozy izy dikan'izay tsy azoko tiany io tsy azo ovana tsy azo ampina ary tsy azo anana zany hoe io ihany zany no tokony zarazareny isaky bureau de vote nampiakarana ny mpitandrina lalaja Rasendraasina moa eto amin'ity plateau ity satria isan'ny voakasika mivantana tamin'ity resaka hoe fanesorana tao anaty listy pividiana ity izy androany dia nisy ny valan-dresaka nataon'ny mpanao gazety nataon'ny CENI ho an'ny mpanao gazety zany nentin'ny nanadiovana tena mikasika ny indrindra ny kanao pasteur ka angamba ny alohan'ny resantsika sy ilazanao ny hevitrao momba ity raharaha nakasika anao tamin'ny fividianana ity dia hoarahantsika izay valan-dresaka nataony ny tenanivo ny CENI Madagasikara izay. Ny tranga manokana ho an'ny pastora Lala Rasendraasina dia rehefa nahazo ny fitarainany zay dia nanomboka avy hatrany ny fanadiadiny satria zay ny fomba fiasantsika teto hatramin'izay ary tsy teto Antananarivo ihany zany ny mahatonga ny ratsamangaika anay misy ny miditra ponja misy ny esorona mihitsy misy ny voasazy arabola betsaka fa tsy ary ho tenenina moa zany nanao fanadiadiana avy hatrany zay satria resaka lisy pifidianana izy io resaka fanesorana anaran'olona tao anatina lisy pifidianana ny tompona andraikitra amin'izany resaka fanesorana anaran'olona anaty lisy pifidianana zany sy ny fanampina anaran'olona anatina lisy pifidianana dia voalohany indrindra ny lehibe ny vokotany satria ho azavaitsika amin'ny tapany fahatelo farany eo fa ny fandehan'ny fanamboarana lisy pifidianana dia miainga avy any amin'ny lehibe ny fokotany ny lehibe ny fokotany no mandefa taratasy toy izao hoe ireto ny lisitry ny olona tokony miala teto am-pelantanantsika ity zao dia hoe registre de sortie zany hoe ny registre ny olona mivoaka miala atao amin'ny fokotany avy any amin'ny fokotany ty dia ny CENI rehefa mahavoaray any ity ary mipetrahinareo amin'ny toeran'ny CENI voaraitsika ve ty zao ohatra dia voaraitsika voarain'ny tompona andraikitry ny informatika eto amin'ny CENI dia voalohany randriana arsoa dia hoe nifindra nakany beoririka io zao misoratra misy loha mihitsy io dia tsika ve dia eritreritra zany fa lasa ny CENI daholo tadiavina le randriana arsoa fa sao dia ilay tiako dia nafindra ve nao moto randriana arsoa faharo rouleau Stéphane daholo tadiavina lasa nakany France soratra io dia tsy atokisana ny lehibe ny fokotany fa daholo ho an'ny Frantsa tadiavina le tena andeha tena lasa aty Frantsa tokoa ve anao fifidy folo tapitrisa samy manana ny andraikiny sy ny adidiny ny responsabilité ny tsirairay eo amin'ny asany na voaray ny CENI ity amin'ny laharana fahatelo amby roapolo ity na voaray ny CENI fa ny pastora Rasendraasina Lala Hadja dia nifindra any Ambotra Rapa hoy ny lehibe ny fokotany hoy ny lehibe ny fokotany dia nataony ao anatin'ny registre hoesorona ohatra ny karazana baiko ange nomeny izy ny lehibe ny fokotany izy milaza fa tsy ponina atao aminay tsony ty raha ny CENI zany mbola mizingizina hoe atao vao ihany io rangaha fa présidente atao vao ihany io dia izy any diso amin'izay zao dia rehefa nahazo an'ity taratasy ity ny CENI anarany dia nandray ny andraiky ny tompona andraiky atao amin'ny informatika io tsy misy mandalo aty aminay hoe ny commissaire électoral fa asy zany dia fafainy ny tao amin'ny informatika zay tsy na toromarika ny chef de fokotany tompona andraikitra voalohany eny amin'ny fokotany amin'ny lisy pifidianana dia ireny ny fanazavana neutin'ny filoha lefitry ny CENI pasteur Thierry Rakotonarivo mikasika ny hoe nantony tsy nateo anatin'ny lisitra ny anaranao tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina iny ary nanizingizina mihitsy izy moa zany araka ny entsika teo fa avy any amin'ny chef fokotany ary isan'ny nangataka fifindramonina ianao teneniko hoe ianao manokana no isan'ny voatonina tao inona no mety hoe azonao hanazavana zay zavatra izay voalohany indrindra aloha za tsy pastora fa mpitandrina io zany ohatrany hoe samy hafa ny chef de région sy ny gouverneur
manaraka an'izay reny fanazavana nataony teo reny dia fatapatatro ihany reny fatapatatro ihany le mécanisme zany na dia tsy tena fantatro tanteraka azy fa tsy hany ingeny mipetraka le olany le olana zany tsy hany mipetraka fa tamin'ny taona novambra 2024 dia nangataka taratasy fifindrana ny tenako ary amiteny amony tenako za tsy hoe ifindra rery fa tsy maintsy manaraka daholo ny vady aman-janaka zany eo anatin'le taratasy fifindrana novambra 2024 2016 taona 7 taona 8 tonga ny fifidianana teto amin'ny firenena fifidianana filohan'ny repoblika taona 8 dia nataony fanamarinana tany fokotany hoe ifidy any amin'ilay Ambotraraba zany dia tsy tany le izy vo hoe tany faravohitra dia nijerena indray tany fokotany tany faravohitra tamin'ny taona 8 tamin'ny filohana fifidianana repoblika nefa décembre zany novambra sy décembre nefa novambra 2024 no nifindra nifindra taratasy ara-dalàna ary nona misy fokotany zay ifindrana dia tany amin'ny listra tany faravohitra no nisy ny lista misy ny anarako sy ny anaranay ary tany ny karta no nalaina dia afaka nifidy tsara nifidy tsara amin'ny filoham-pirenena nifidy tsara amin'ny fiodinana voalohany fiodinana faharoa ary tsy za rehetra fa zay rehetra taona any nifidy tany taolo nefa zay rehetra samy niara-mifindra tamin'ny taona 2024 novambra zay zany le izy dia tonga ty fifidianana fakomaly ty fifidianana be ny tanàna dia zay moa ny zavatra nitranga hoe tsy eo anaty listra ianao tsy eo anaty listra satria nifindramonina ary nisorona tao tamin'ny marsa 7 zero tsara zany marsa 7 nefa le fifindrana tamin'ny novambra 20 za zany tsy hiditra mihitsy hoe tsy mahay miasa ve ny anina sa mécanisme administratif ve tsy mandeha sa ahoana sa fokotany tsy manao ny adidiny sy ndraiky ny fa zay ny zava-misy ka nahoana moa no ny olo-pirenena no arirarira zay mihitsy le izy nge novambra 2016 ny fifindrana nefa any amin'ny mars 2019 telo taona be zao zany zay vo hoe nisorona tao le anarana ahoana re zany ary za dia mieritreritra fa iray ao anatin'ny maro be eto amin'ny firenena ity trangana anjoa ty ary zay mahatonga mba mijoro hoan'ny hafa zany zay le izy satria tsy maro nge ny olona sahanao zao fa teo amin'le biro fifidianana nisy anay zany zao tery faravohitra zay ny fidianany vady aman-janako zay ko nge ny nagagy ny vady aman-janako afaka nifidy tao anaty listra niaraka atao daholy niara nifindra daholy ary anatin'ny listra ny any zay manakambiny epokotany etsetra etsetra fa dia naninona ary zareo no afaka mifidy naninona ary ny tsy raha die le izy ary zay le lazaiko hoe tranga ray ao anatin'ny maro ty satria tamin'le teo amin'ny Jules Ferry zany zao tsy efa tsy latsaky ny roapolo na ohatran'izany ny olona mitovy tranga tamiko dia lasa nandeha fotsiny fa mahagaga zany le izy hoe ary marina le lazainy avy eo amin'ny CENI teo hoe ataony ahoana moa no anamarina ny hoe izy ty olo ty izy ty any ty tena lasa tokoa ve ty se fokotany dia any ateo amin'ny loharina tokoa fa le anarana nijereny zay fahitako azy raha miheno tsara le fanazavana nataony teo le anarana nijereny satria ny anarany vadiko tsisy raha sendrasiny zay le izy ary izy tsy hijery hoe amin'ny lohatrano inona fa hoe aiza le misy raha sendrasiny raha vo misy raha sendrasiny fa fao zay zany le fahazoko an'le razoko tsara zany za raha tenen'ny paster dia hoe misy karazana complicité ve zany eo amin'ny sefokotany sy ny CENI satria ny anaranao rery zany fantany hoe raha sendrasina dia tsy nesody tsy fantany ny anarany vadinao satria mengany fokotany araka nambarany teo amin'ny CENI teo ny listra nafahana nanala an'ireny olo ireny ny teny hoe ty olo ty efa mifindra dia complice ve zany ny sefokotany sy ny CENI tao anatin'ity zavatra ty raharaha ty trangan-javatra ty asa moa na miraitsika ombakomby izy na tsia fa ny fahafantarako azy aloha mino aho fa tsy tena avy any amin'ny fokotany loatra angamba fa tena avy any amin'ny tampony le izy hoe ty any tya tonga dia persona non grata ty zay le izy zay nge le izy satria tsisy mitondra ny anarako ireo amin'ny vadiko zany
ny azany tonga de nesorona ary na le zanako aza de lazay koa fa efa nandritra ny fifidianana misesy teo aloha tsy nahazo kara-pifidianana mihitsy fa tsy ny hafa ny fidy ny vadiny ny fidy miray trano miaraka daoly sy ny vadiko satria reny hafa anarany satria zanako mitovy anaranao de tsy nahazo zay le izy tsy nahazo karatra fifidianana mihitsy de inona zavatra mitranga tamin'iny afaka mifidy any ve pastera tamin'iny tsy afaka mifidy a tam'le be ny tanàna ka inona zavatra nitenenin'ny seni tamin'ny nareo nanao nitenenin'ny seni le solotena seni de hoe izahay ozy raha tonga eto a dia manamarina fotsiny a manao constat jeriny zava-misy a fa tsy afaka anome vahaolana de zay za moa zany nyteny hoe ary to misy le hoe azo ampina ihany le listre zany hoe le rajout zany de hoe any tsy azo ataony rajout a fa matonga ataony rajout a de olona manao mamitahiraka any ivelany toerana tokony fidianany ohatra hoe manao mission na ohatra zany de manana le taratasy fanoranana ny ordre de mission a de reny no azo anaovana rajout ary raha anaovana rajout azy ozy mbola misy procédure be etsetra fa de miandro eo adiny 10 any ny andro teo adiny 10 adiny 10 satria zareo nanao hoe andro aloha ty oentina kely jerena aloha hoanina de anao zany mba mieritreritra hoe verina avy any izy a hitondra vahaolana kay vonikatso le olana sy fanadiovana tena ny metiny nangina teo fa de mangina teo moa zany hoe tsy afaka mifidy a kanefa kosa tsy afaka hijanona fotsiny hoe fa tsy maintsy ambarany zavatra marina zany satria misy ngeny olona miteny hoe fanakortanany zao hainao kosa efa niala hainao ohatran'izao marina fa efa niala fa raha le nazavako azy teo a mars 2019 any vao nesorina le ana fa maninona ny tam'izay vao nesorina le anarana fa tsy tamin'iny andeha ataontsika hoe janvier 2017 satria novembre inona ny dikan'zany mystère zany zanako ozy ny mopera de inona zany zao ny mety hoe dingana manaraka nataonao zany ataorinany tranga tamin'ny 7 amby 20 novembre iny ka nydingana manaraka mantsy zany zao dia ametraka ny fitarainana sy reny fanazavana zay nataoko reo teo reny a satria ary isorana ny hainao manjery zay afaka mandray tahaka an'izao moa zany a misaotra ny ray aman-dreny pirenena ray aman-dreny firenena koa zay mijoro a teo moa zany nisy olom-bava-mboaka sy ny hafa afaka milaza ny zava-misy marina fa ny zavatra atao zany de mametraka ary zay moa nolazain'le seni hoe raha anao any nareo any de apetrao ny fitarainana apetrao ny dinidinika rehetra sy ohatran'izany satria efa maty moa le olona zay vao miantso dokotera zany zay zao mifandeha de ahoana ametraka fitoriana ny mpitandrina Lalahajara Sendra Asina mbola manana fatokisana ve anao fa azo fahafapo am'izay fitoriana io nge fitoriana fitarainana asa moa zay voambolana ampiasaina fa tsy maintsy azavaina zany ny zava-misy lazaina ny zavatra marina mba tsy ahatonga ny tena ohatrany hoe ianao zany manao kitoto ary za zany a de mba mieritreritra ihany hoe matoa apetraka reny rafitra eo amin'ny firenena amin'ny fanjakany reny a de natao hanamora ny fanataterahan'ny olo-pirenena ny asany eo amin'ny fifidianana kanefa le izy to lasa oatra manasarotra be ndray manasarotra satria le olona zay nge mpitandriny zay de miresaka aminay ny olona samy hafa androany zao tsy latsaky ny roa telo efatra n'olona nyresaka tamiko hoe zay zao de ohatran'izao any Tomasina ny tokony efa nifindra elabe tany Tomasina mbola ty Antananarivo ihany ny karatra tokony hifidiananay misy zahatra ohatran'izany zany a fa ny olona zany tsy miteny ny olona fa de manaiky fotsiny eo voalohany teo amin'ny fiainanao ve anao no verizin-jotry zao voalohany zao ka voalohany ny zavatra tahaka zao zay everiko fa fahadisoana tsy avy amin'ny mpifidy fa fahadisoany tompona andraikitra ary fahadisoana ninina natao ve araky ny fiheveranao azy ary fahadisoan'le kristiana nanao azy de ny resaka fifidianana ihany tsika sady amarana antsika izao fivahinany anao teto amin'ny MBS télévision zao pastera misy ny nandritry ny reny fampelezan-kevitra reny nisy ny mpitandrina izay nanentana olona hifidy candidat anankiray amin'ny anarany FGKM manana lalana anao an'izany ve ianareo mpitandrina moa zany za moa tsy teto toerana tsy teto Antananarivo tany amin'ny faritany fa raha zany fanontaniana ataonao zany mantsy a de fahadisoana lehibe amina mpitandrina tsy fantako moa any amin'ny fiangonana hafa fa amina FGKM de tsy azo atao zany tsy amin'ny FGKM ihany fa iveriko fa amin'ny mampitandrina amin'ny maha-olom-piangonana zay mitarika vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiangonana dia tsy natao anao an'izany mihitsy hoe fidio rano na fidio io aza nge ohatra le hoe mitondra le akanjo any am-piangonana tsy azo atao
hoe akanjo misy sarina candidat tsy azo atao zany mahagaga misy pastera manaiky misy oatra zao manaiky oatra zany am'le izy tsy azo atao zany fa nizatra azo atao kosa ary zay mahafiangonana fiangonana de manentana amin'ny maha-olo-pirenena hoe taterony adidy manaova fahamarinana sy ny zavatra tahaka an'izany fa tsy tonga hatrany amin'ny hoe ataovy le filazanao azy hoe fidy olona tahakatena olona ifidy candidat anankiray mpanjakana sy ny tahaka an'izany zay tena tsy araky ny etika mahampitandrina zany ary tsy etika kristiana ary enao efa mpitandrina efa nitondra ny FGKM teo aloha efa président ny FGKM teo aloha zany inona no mety hoe fepetra tokony ho raisiny eo anivon'ny FGKM rehefa misy mpitandrina azo lazaina hoe mihoatra amin'ny valo ohatran'ireny sabozy efa fepetra ho raisin'ny FGKM satria za tsy eo amin'ny fitondranany FGKM intsony raha fahalalana ho azy araky ny fodalanany FGKM inona tokony fepetra raisina rehefa misy mpitandrina mihoatra amin'ny valo ohatra ireny ka rehefa misy mpitandrina mihoatra amin'ny valo ohatra ireny a de tsy maintsy misy ny dinika ifanaovana aminy azona manitsy azy fa hosahanao an'izany ve ny tompony andraikitra tsy fantatro tsy fantatro fa zany zany ny dingana tokony atao misy zatra atao amin'ny olona tahaka an'izany indrindra ny mpitandrina zay manao fahadisoan-dalana be mihitsy maty zany everiko hoe ohatra lehibe ho an'ny kristianina izao zavatra fijoroana vavolombelona ataonao zao pastera Lalazara Sendrasina inona no ataontsika hoe antso ataonao andreo kristianina era Madagasikara manoloana ny tsy fahatomombarana sy ny tsirarana izay mahanjo reo kristianina sy ny vahoaka malagasy tamin'ity fifidianana ity ka ny kristianina aloha ary everiko fa ny karazam-pivavahana rehetra na tsy kristianina azy de mandala ny antsona hoe fahamarinana ary fahamarinana io mitovy io tsisy fivavahana anaiky hoe mpangalatra zany na fivavahana inona na fivavahana inona noho zany raha miresaka hoe kristianina manokana dia entanina ampirisiana ny kristianina mba tena iaina tokoa ny finoany mba hijoro amin'ny fahamarinana ary ny fahamarinana irery any satria tena manjaka mihitsy zany zao eto amin'izao tontolo zao ary tafiditra amin'izany zao tontolo zao zany ty firenena misy atsika ity ny fiainana ny tsy fahamarinana lasa ny tsy fahamarinana indray zany zao no atao hoe manara-penitra zay indray zany zao ny norme de ianao zay manao marina indray njerijeren'ny olona lasa manao marina indray ny tsy norme indray zany hoe ary afafy ty olona ty fa ny olona rehetra makary daholo zay le izy ary zay no mampieritreritra satria ny kristianina azo atao hoe maro anisa ihany eto amin'ity fireneny ity fa mahatsiaro ny teny Jesosy Kristy eto hoe midanadana ny lalana makany amin'ny fahaverezana fa ety tery de tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ka le fiangonana feno isaky ny lahady sy mitanàn-dehibe sy any ireny ve midanadana makaiza sa ety fa io zany misy olona mitana amin'ny finoana foana de ampirisiana ny kristianina mba tsy anaiky fa hijoro ary anambara ny zavatra marina foana eo amin'izay rehetra taterahany tsy amin'ny resaka fifidianana ihany fa any amin'ny sehatra rehetra zay misy azy amin'ny asa amandrara zay andraiketany ary zay le lazaiko teo hoe kristianina ny tompona andraikitra maro eto amin'ny firenena kristianina ireny miteny ireny fa mba matory ihany moa izy zany raha alina mahandro ny eritreriny zay le izy ina mety hoe natongazana anao an'izay araka fiviranao de izy mahafantatra ny tompony mahalala hoe misy zavatra avy any anaty paosiny sa inona tsy fantatro fa de zay ny zava-misy no hita ny zava-misy no hita ary tadio tsara tokony ho fantatry ny mpijery sy ny kristianina ary ny hafa koa fa ny zavatra atao de taratry le zavatra inonao ary zavatra inonao tokony isy eo amin'ny zavatra ataonao zay ny marinao isaorana ianao pastera nanaiky ny vahiny sy ny joro vavolombelona zava-dehibe mihitsy ny karazana fijoroana vavolombelona ohatra ireny ary ireny moa zany le nanaovana antso nanaovany candidat Rina Randriamasinoro antso avo anomboka omaly ary mbola no amafisy ny flou national ny antokotiky Madagasikara marika Ravalomanana ihany koa izay antso avo zay ho an'ny olo-pirenena rehetra zay natsiaro tena fa noverezonjo ny esorina tao anaty lisitra ary tsy afaka ny fita amin'ity fifidianana be ny tanàna ity zay fifidianana zay zava-dehibe indrindra ho an'ny vahoaka satria fifidianana manakaiky vahoaka tsara ihany manamarika pastera fa tsy enao rery no mpitandrina isan'ny hoe tratrany tiany esorina tao anaty lisitra ity fa misy mpitandrina maromaro ary izy ireo ihany koa de efa nanaiky ny joro vavolombelona efa nisy ny joro vavolombelona moa androany de etana ihany koa zany ireny mba hijoro vavolombelona trany tsy ny mpitandrina ihany fa ny olo-pirenena rehetra mihitsy zay matsiaro tena fa ny esorina tao anatin'izay lisy-pifidianana zay ary tsy afaka ny fidy tamin'iny 17 novambra iny fotoanan'izao ahafahantsika mijoro amin'ny fahamarinana satria araky ny nambara de ny fahamarinana no manandratra ny firenena
ary izay ny ilayntsika ao amin'ity firenena malalantsika ity fa tsara ihany ny manamarika antsika fa mitoy hatrany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao a nisy ny valan-dresaka nataony CENI araka ny fanambarako teo teny amin'ny foiben' izy ireo ary tamin'izay moa araka ny fanandihadiana izay nataon'ireo mpanao gazety ny MBS dia niezaka nanadio tena ny CENI arahantsika avy hatrany izay fanandihadiana izay. Tsy nisy tsinkakaika tamin'ny tsy fahatombombana ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo ny olom-pirenena. Nisy mihitsy aza ireo tsy tonga mifidy noho ny tsy fantokisana intsony ny CENI ka antony iraina tonga ny tapavitriana hifidy ho ambany dia ambany. Manamafy io tsy faiza miasa ny CENI io ny fisian'ny doublon marobe tao anatin'ny listim-pifidianana. Tsy vitan'izay ihany fa maro tamin'ireo mpifidy tonga nandatsabato no tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana. Ny filoha-hevitry ny CENI anefa dia laza tamin'ny mpanao gazety fa efa napoizina ny tranga tsy fahatombana ny fifidianana iny noho ny listim-pifidianana. Noho izany a ny zavatra ny tranga rehetra tamin'ny listim-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa azo antoka zany fa tsy maintsy nitranga amin'ity fifidianana ity. Dia tsy nanisy resaka mikasika an'iny zay satria zavatra efa napoizina ireo olona izay tsy afaka nifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany dia efa azo antoka fa tsy ho afaka nifidy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay natrehitsika teo. Raha io teny filoha-hevitry ny CENI io ny jerena dia midika fa tsy nisy mihitsy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana sy ny finiavan'izy ireo hanatsara ny zotra ny fifidianana. Azon'ny filohan'ny repoblika atao tsara mantsy ny mamoaka didy tsy volana ahafahana mikitika ny listim-pifidianana mialohan'ny daty voalazana lalàna. Raha ny nambaran'ny sefo fokontany iray mantsy dia tsy mitovy ireo listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Tara be misy tandrefana zavatra CENI efa novany le sala misy le olona hita ato le sala tsy le fitanana taloha tsony le katsiretaka be le olona ka tsy voalamy président zay voatsony zany any foty avy ambony misy dia tsy kajao zay atao satria le liste zao mihitsy zany vao nomena ka ataona le olona reo dia vérifie le izy misaritaka le liste sarotra be ho an'le anina ty zany mahita hoe anandama ny liste mikorotana avy any satria tsy zany le olona atari amin'ny 1 izy tokony fidy lasary amin'ny 3 izy fa vérifie ny azo tana to fotsiny zay vérifie raha ato izy tokony tany izy zay fotsiny azo atao. Ity zany le liste tamin'ny fokotany liste anay taloha ty tamin'ny députation ty dia zay tsy manana liste vaovao ananina an'le olona ijerevanay azy. Le liste avy any amin'ny CENI zany hafa indray le liste avy any. Raha ny endriky ny listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana fako maro ny jerena dia samy ny aiky ny rehetra fa nokotihana antsokosoko ireo listim-pifidianana ireo izay voararany lalàna ka mipetraka ny fanontaniana mbola tantandalana hatrany ve Madagasikara. Dia mbola mitoy hatrany tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahanao ity vaovao manokana ity resahana ny akon'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nitanterahana tamin'ny 7 novambra lasa teo izany hoe tamin'ny alarobia lasa teo. Ny rahantsika hita tao anatin'ireny fanadihadiana maro teo ireny efa maromaro ny vahiny ny fandimby niakatra teto amin'ity plateauan'ny MBS ity teo ireo solombavam-bahoaka teo ny ray aman-dreny ampanahy dia biverina atao anatin'ny fandarana manokana isika manambahiny indray amin'ity anio ity raha miresaka moa zany tsika ireo karazana fandikan-dalàna maro niseho tamin'ny fifidianana iny mialoha mandritra ary zao ao aorianany fifidianana izao izay mbola tsy fantatra mazava hoe inona ny vokatra ofisialy fa ny vonjy-maika aloha zany no hita dia izay indrindra no nanasana ny vahiny eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao boriboritany faefatra ny matoa Emilien Rambosalama izay anisany nanaraka akaiky ny toetra ray ianao tamin'ny fifidianana iny ary sarotiny tao anatin'ny fanaraha-maso ihany koa manoloana ireo tranga maro zany ho an'ny boriboritany izay adidinao manokana inona le zavatra nisy satria ny mpanao gazetin'ny MBS zany tonga nitsidika ireny toerana ireny dia nahita hoe misy anomalia maromaro. Misaotra mirado dia miaraba mirado sy ny mpanaraka ny télévision BS eto Madagasikara indrindrindra ny vahoaka ny boriboritany faefatra. Marina tokoa zany ny namana mirado satria raha talohan'ny fifidianana zao dia nisy tsy fanarahan-dalàna mihitsy zany nataony mpitondra-mbony teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tao anatin'ny fotoana fifidianana mihitsy ny asa ataondrareo fifandrifinjavatra velo izy fa mandritry ny fifidianana mihitsy ny filoham-pirenena no tonga manome fitaovana any amin'ny sekoly tao amin'ny EPP ny
Ampevoloham-body rano a zay mifanindry tamin'ny fandehanany candidat naina ndretsytoaina teny amin'ny fokotany ilany vato apasika sy ambilany be andavamamba tamin'ny androny fanaovana propagande zany zay mazava tsara ny lalàna fa ny mpitondra fanjakana am'ireny fotondrena de tsy tokony tokana na ame zavatra any am'ireny toerana toany areny zany taorinan'zay koa dia fotoana kely taorinan'zay a dia nivonovoriana tao amin'ny kianjankanto ireo lehibe amin'ny fokotany tao amin'ny boriboritany faefatra tsy izy rehetra fa ny atsasatsasany any ary avy eo a dia noentina nandeha tany amin'ny bureau en district raha ohatra lizy ka tena hoe resaka madio natao resaka hoe mba fifidianana tena hoe fifidianana madio a dia natsona dolo ny président fokotany rehetra fa nisy président fokotany any am'izay tonga de mahitsy be amin'ny teny any am'izay fokotany andreseniny antokotimma zany a de tsy natsona président fokotany tany a fa natao kilabao zany midika zany a fa misy resaka maloto atao a resaka tsy mangarahara resaka fitatana le fifidianana ary atao hoe araky ny teny miaramila zany de hoe mena consigne particulière mihitsiny zany a reo président fokotany reo a mba atao a zay andreseniny candidat mpanjakana de tao arinan'zay any a ary am'reo silence électoral dia mbola tonga indray koa ny vady filoam-pirenena tonga indray mbola namme fitaovana indray a tao amin'ny EPP any ampefiloha-ambody rano tiako marena am'izay zany tsy fanarandalana zay de zao a any am'le EPP anambody rano zay atao hoe faritra iva mihitsiny zany zay tsy nandanan'ny candidat ndretsytoaina dia ny filoam-pirenena mihitsiny a sy miaraka amin'ny vadiny a no tonga mandeha makany ny teny tsy natao fotsiny angamba de hoe fidio ranony satria tsy tonga de fa mazava be fa raha mifetsika sy ny zavatra natao a de fa midika aminay zany fa de midika fa propagandy akolaka manarak'izay a dia eo am'le liste électorale zany zay miteneniny ny eo amin'ny CENI mpikarakara ny fifidianana fa hoe liste tamin'ny fifidianana ho solombavam-boaka no ampiasaina ary tsy azo anasorana io tsy azo ampina de mieritreritra ny olona ho bady mihitsy ve le CENI fa ny zava-misy ane de zao hoe ary ahitana profo e ary hitondrany profo e dia ny nisan'le olona ao amin'ny liste ny fifidianana tsy miova fa ny anaran'ny olona de miova de nisy olona tao amin'ny fokotany maromaro tao amin'ny boriboritany faefatra zay nifidy tamin'ny fifidianany solombavam-bahoaka tsy avaky nifidy satria anaran'olo-kafa ny tao zany ve de midika hoe tsy azoko tiana le izy ny zavatra nitranga manaraka koa de zao am'ireny fifidianana ireny matsy a mitondra le katra fifidianana ny olona dia asininy eo amin'ny voamiditra de hoe larana fa zao no misy azy ohatra hoe larana 420 de tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay 420 taty amin'ny fifidianana ho be ny tanàna am'izao izy a lasa ty amin'ny 336 de za ve de midika hoe tsy miova le listeny fifidianana zay nyteneniny CENI ka tena mitena zany fa ny mpitondra fanjakana mihitsiny a mitena tsy mampandeha ny tiraraha ty ary mitondra ny korotana eto a raha sanatrin' zany te misy korotana satria raha natao milamina zany rehetrarehetra zany a tsy nisan'zany fivany zany a tsisy korotana ane ary ny lamina be fa zany zavatra zany a de midika hoe tsy arakaraky ny zavatra tenenina no atao a fa zavatra fa ary hiteraka savorovoro amin'ny fiainam-bahoaka manarak'izay koa dia ny problème ihany koa dia ao anatin'izay liste zay ihany a ny président fokotany any mahafantatra an'io zavatra io e ary président fokotany mandefa an'io any amy CENI zay CENI mamoaka le liste de za zany de miteny hoe ny président fokotany sy ny CENI mihitsiny a tena raitsokombakomba am'ty fanovana sy mahatonga zao savorovoro am'izao valim-pifidianana sy fifidianana zao satria tsy misy afa-tsy ny président fokotany mahafantatra ny olona rehetrarehetra ao a de manao zay patany hoe tia sorona de soloana an'tya fa ty metimety a tia sorona de soloana an'ty satria raha mijanonao reo a de lasa mahazo vaty be a ny atoko ohatran'izao a lasa mandresy ny atoko ohatran'izao zay mahatonga ny zavatra io zany ka za zany eto de miteny a fa tomponatoka am'ty raharaha ty a ny président fokotany sy ny CENI zay mpandrafitra amin'ny andro farany a ny liste zay liste zay tokony tsy ova satria io liste io raha araky ny fiteny de hoe liste natao arretage tamin'ny 15 mai
2019 teo de ny zava-misy koa raha nantranga teto amin'ny boribory tamy faefatra zany de tsy fanarahan-dalàna tanteraka mihitsiny ko ary tena zava-doza de zao tsy misy tokony dira amin'ny président fokotany mihitsiny ny manome ny mandany délégué de vote ny zava-doza nefa de zao ny président fokotany misitsy no manome any mandany délégué de vote ny RD tokony misy manana mandatera izy a de mandatera mame andreo fa tsy ny président fokotany tena midikany zany fa mampiasa an'le olona amin'ny olo-panjakana mihitsy ny mpitondra fanjakana mampandanina le candidat mpanjakany ka zany rehetra zany a no miteraka nyty hoe fifidianana tsy milaminy ty ava de tena natao mihitsy fifidianana feno osoka ary atao zay fifidianana ampandanina ny candidat mpanjakana ka eto a zany de miteny hoe ampy zay a ny zavatra nitranga teto voalohany a tsy voalohany tsy faharoa fa tifitya de efa tena tsy izy tsony a ary efa nitenenina foana ny seni hoe mba hovay ty hovay fomba fiasa sy ny fanaonareo a fa tsy mety tsony a fa dia tsy miova fa ny me vo maika meratsy ary me mitarika korotana foana ka eto zany de miantso atsika zany tia tsy rarahana Tananarivo rery tsy rarahany atoko timo marery tsy rarahany mpanaraka ny filohany atoko ny tiako Madagasikara Marikaravalmanina rery a fa tena rarahany malagasy ty satria tsy eto Tananarivo rery misy osoka ohatran'izao a misy zavatra maneronao zao mikasika an'ty fividianana ty a fa eran'ny Madagasikara ka eto a de miantso zany a ho anareo zay manana pirofo ary tsy overezin-jo tsy hovidina ny zoanareo a de tongava mitondra ny pirofo ao amin'ny quartier général ny tiako Madagasikara au Belera fa vonina ny ao a mitondra n'zany etaetanareo zany a any amin'ny fitsarana maefa mba tsy overezin-jo mivahoaka malagasy a ampy zay a ny fandrebirebena ampy zay mifampaorina malagasy fa fotoany zao a tokony mba hijerena ny fiainana ary hijerena ny ho avy mahafinaritra ho an'ny vahoaka malagasy anisan'ny ambety ten'izao fitondrana misy ankehitriny zao moa ny hoe hipetraka ho modely ho an'ny vahoaka efa tany amin'ny fampelezan-kevitra mitohy hatramin'izao 10 volana miakatra amin'ny 12 volana tsika zany zao a rehefa higadona ny volana desambra amasolom-bavambahoaka anareo nitahoatry ny andevombelona nanongotsongonany maty ny araka nylazainao teo zany hoe manerana ny Madagasikara de saika ny sehoany reo karazana fandikan-dalàna tsy ny eto Antananarivo rery no mijoro ao anatin'izao a fa nareo solom-bavambahoaka time aloha zany zao no maneho hevitra maneho firaisan-kina ao anatin'le hoe antsoan'ny olona amin'le fanaovana rekety na fitarainana eny amin'ny QG Belair ho anareo manokana zany zao de inona ny heverinareo hoe tokony ho atao a ho an'ny vahoaka malagasy satria ny fatokisana ny mpitondra nefa tsy ampitsony amin'izao fotoana ny tokony atao de tsy misy afa-tsy ny fitondrana zay pirofo zay ary fitondrana zany ohatran'ny eo amin'ny lalàna ny fitsarana maefa zany tokony tsara nyty fividianana ty ary tokony tsy atahotra tsony a fa hijoro ary tena am'izay hoe tsy mety tsony zao zavatra zao a fa raha izao no mitohy a de mehantra sy me hobady foana amin'ny vahoaka malagasy a ary tsisy eritreretina hoe fandrosoana ho tonga eto a fa dia ehantra ary dia ho lasa tsy ho arakaraky ny teny hoe androso Madagasikara fa tena ataoko hoe ho farany gisitra angamba eto amin'ity eran'izao tontolo zao ty a fa de manetana zany a tongavanareo malagasy a hijoro a hiaro ny zoanareo fa tsy lasa tsony zao zavatra zao a raha izao no mitohy de agnasitrahana ny député Emilien Rambosalama amin'ny solom-bavambahoaka amin'ny boriboritany faefatra nitondra n'izay fanetanana fanazavana sy nitatitra ny zava-misy tao amin'ny boriboritany faefatra izay tao anatin'ity vaovao manokana ity fa androany ihany koa no nanomboka tonga nitondriana teny anivon'ny antenimieram-pirenena teny a ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 hoentitra ny fanaraha-maso ity fandavorahina ny teti-bolam-panjakana ity ho an'ny atoko tiako Madagasikara satria dia ny sosialim-bahoaka ary vetesiny ny atoko time hatramin'izay moa no hoe sosialim-bahoaka aloha lahara-pamehana izay vao ny zavatra maika ny mpitondra andeo rahantsika ny fanadiadiana izay nataon'ny mpanao gazety teny Tsimbazaza teny makany amin'ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ve ilay teti-bola ny fanabeazana ny fahasalamana ary koa ny fandribalemana rehefa
mitodika any am'ireo de hitanay fa azo atao zany a ny mampandany azy satria lay vahoaka mihitsy no voatsinjy voalohany aloha ao anatin'la tetibola ny faharoa de ny hoe mifanaraka amin'ny filaniny eto amin'ny tany sy ny firenena tokoa ve a ny sorabola rehetra zay voalaza ao anatin'izy io ary ny fahatelo farany araka ny resahako teo de ny hoe azo tanterahana tsara ve ny fampidiram-bola eo anivon'ny fanjakana satria raha tsy misy ny vola miditra tsy hitatsika hoe inona moa no ahafahantsika mamoaka vola am'izao a fari-piaina ny malagasy zay tena hita fa ao anatin'ny fahatrana lalina zao so de hoe be famaritra manoloana ny fandaniana samihafa zay tiana atao eto amin'ny tany sy ny firenena ankasitrahana ireo namana izay niara-nisa lahy tamin'iny fandarana manokana tato anatin'ny vaovao manokana teto amin'ny fahitalavitra MBS teo iny ankasitrahana ihany koa ireo vahiny izay niaraka nijoro vavolombelona sy nitondra ny tsara ho fantatra teto fa mitohy ny vaovaontsika amin'ity androany ity vaovao mifandraika amin'ny toe-karena dia nandritra ny filakevitry ny gouvernemanta ny talata teo dia nisy ny didim-panjakana izay manafoana ny fampiasana ireo vola taloha nivoaka ny taona 3 miankina amin'ny fampiasana ny vola ihany no mety isia ny fiantraikany tsara na tsy amin'ny toe-karena hoy ny mpahay toe-karena na izany aza mila fitandremana ny fampiasana ny ravim-bola amin'ny sarany ambony Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince no nagnano ny fanadihadiana mendanjatra ny vola malagasy vokatry ny politika mpanjakana tsy maro toerana tsara sy ny fampiasam-bola ny amin'ny sehatra tsy natao any rehetra hoy ny mpahay toe-karena etsy andany ny fampiasana ravim-bola ambony tondro alariary izay milaza fa osa ny toe-karena ary tsy misy lanja ny vola malagasy arakaraka ny anaovana an'lay vola hoe matevina nga zany roatsika taloha ny aina tamina 10,000 2,000 de lasa 10,000 de lasa rayalina de lasa roalina izay fotsiny mila tandremana satria mety isy fiatraika mihitsy zany amin'ny lanjan'ny volatsika ny tandremana koa dia sanatry hoe le totalin'le vola tokony fodorana janona zany a tsy mitovy lenta amin'le vola amboarina zany hoe misy ny vola amboarina fa le vola tokony fanaraka amin'iny zany satria raha ohatra na hoe arivo no natotanao a dia arivo zany tsy maintsy dorana amin'izy ireny eo ny tsy maintsy tandremana hoe so sanatry ty rehefa misy fidianana mitranga foana zavaroatra zany hoe le vola iny zany a tsy doranareo fa ampiasainy ihany any ambadika any le izy dia zay a dia mazava ho azy fa misy fiatraika zany amin'ny sandavolatsika ary miatraika koa rehetra zany amin'ny raha toe-karena io zavatra izy zany dia efa manam-pirofo sady fa hoe osa le toe-karena manam-pirofo sady zany fa hoe tsisy lanja ny volatsika dia tokony zany aloha voalohany indrindra manatsara ny toe-karentsika tsika ny arikarentsika ny raika amin'ny 3 desambra izao moa no fempotoana farany ahafahana mampiasa ny ravim-bola taloha ray alariary 10,000 ariary ary 4,000 ariary izay navoaka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny 9 jolay 3,000 sy ny ravim-bola 1,000 ariary 500 ariary 200 ariary ary 100 ariary izay navoaka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny 13 novambra 4,000 azo atao manomboka ny 2 janoary 20,000 ka hatramin'ny raika amin'ny 3 desambra 20,000 ny fanakalozana ireo ravim-bola tsy manan-kery ireo any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara na any amin'ny banky tsotra na any amin'ny tahirim-bola mpanjakana sy ny ratsa mangaikany rehetra manerana nosy aorianan'izay dia any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara irery ihany no ahafana manan-kaloza ireo hatramin'ny 3 jona raika amin'ny 20,000 fa vaovao makasika ny fahasalamana dia 20 isanjato amin'ny fianakaviana malagasy no mbola tsy mampiasa ny sira misy ioda raika amby 20 faingo 3 isanjato kosa no mampiasa ny sira misy ioda mifanaraka amin'ny fenitra ilaina mariana amin'ity androany fa 20 ny volana novambra ity moa ny andro maneran-tany iadina amin'ny tsy fampina ioda tany Ambalavao no nanamariantsika izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny teto Madagasikara. Jessica Miray no mitatitra an'izay. Aretina maro no ateraky ny tsy fampina iode, tsy fiterahana na fertilité, fahafahan'ny zaza tampoka, tsy fahafahan'ny zaza amboka mitombo araka ny tokony ho izy,
fa eo ihany koa ny tsy fitombony zaza ara-batana na ara-tsaina tranganaretina teraka ny tsy fampiana iode avokoa singa tsy sakafo ilaina amin'ny fampandehanana ny tova rehetra ao anatiny efa ny iode hita anaty sakafo maro ny iode toy ny trondro ny hazan-dranomasina ny epinara sy ny algue aty Madagasikara tsy mbola ovova mihitsy ny olana eo amin'ny tsy fampiana iode satria mifampiankina tanteraka amin'ny tsy fampitsakafo raha tsy aivina mbola ambony dia ambony ny tahany tsy fanjari-tsakafo indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona 770 izany hoe zaza iray amin'ny 2 raha ny fanadiadina natao farany ny taona 424 700 amin'ny fianakaviana malagasy mampiasa sira tsy misy iode avokoa raha ny fanamariana avy amin'ny mpitsabo ny olona iray dia tokony mihinana sira iray sotrokely isan'andro amin'izay rehetra hoaniny any Ambalavao no hanamariana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tsy fampiana iode tamin'ity taona ity any amin'ny faritriny mbola ambony dia ambony ny tany tsy fampitsakafo ho an'ny zaza 520. Vaovao ny fampianarana ambony dia nanatanteraka fevriambe tamin'ity niany ity ny CSS sampana Antananarivo antony dia ny nanaovana ny tatitra tao aorian'ny fihaonana tamin'ny Prime Ministre ireto mpampianatra ireto efa nisy ny fampanantenana nataon'ny Prime Ministre tamin'ity fihaonana ity kanefa ireto mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ireto dia leo ny famitahana ka tapaka fa mbola mitohy hatrany ny fitokonana raha tsy misy ny vokatra azo tsapahitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Fa misy ihany koa ny fandaminana mahakasika indrindra ny fampiasana ny lalana eto Antananarivo renivohitra ho rahantsika ny momba izay ampahafantariny Jessica Miray. Ny fiadidina